Fantatra ihany koa zany zao fa de rahampitso amin'ny 7 ora maraina de ametraka fangatahana fanazavana iny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalampanorenana ihany koa momba ilay didy navoakan'ny farany teo any avy eo anivon'ny antenne merandoolona sy ny antenne meram-pirenena ho amin'ny rahampitso amin'ny 7 maraina izy ireo no ametraka izay fangatahana fanazavana eny anivon'ny HCC izay farany vaovao voaray farany aloha zany de isy rahampitso ny fiaonana tampony eo amin'ireo filopirenena ny fandimy teto Madagasikara sy ireo filopirenena amperinasa zany filopirenena amperinasa de ny amin'ny CCI vato no anatanterahana azy ty ny fiaonana de eo amin'Andriamatoa Didy Ratsiraka Marikaravalomanana Andrajoelina ary Andriamatoa Erajonary Mampianana eo ambany fiahin'ny CFM na ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy no anatanterahana izany everina fa de ao aorianan'ny 2 andro isin'ny dinika no ivoahan'ny anaran'ny praiminisitry ny marimaritra iraisana fiara-mitantana vaovao zany no ikarakaran'ny fifidianana manaraka eo. Miandry izay ho praiminisitry marimaritra iraisana ny vahoaka malagasy ankehitriny taorian'ilay didy navoaka amin'ny fitsarana fomba lalampanorenana ny amin'ny tokony fametrahana izany. Raha nambaran'ny solombavam-bahoaka Kristina Razana Maso Androany dia mivondrona ny toko mapara ny tokony hanolotra izany praiminisitry izany raha arahana ny lalampanorenana sy ny didy navoaka amin'ny fitsarana fomba ny lalampanorenana. Raha ny andin'ny efatra lalampanorenana ary izay efa voalaza ao anatin'ny didiny eo tokoa constitutionnel efa voazava ao anatin'ny fanazavana ny hoe ny eo tokoa constitutionnel ihany tamin'ny efatra ambin'ny dia io fanolorana praiminisitry io dia any mapary ao toko mapary ny antony dia ny mapary irery antsy no afaka nandana solombavam-bahoaka be indrindra tamin'ny fifidianana izay taorianan'izay tsy afaka manolotra fa anjaran'ny mapary no manolotra an'io ary manolotra amin'izany ny mapary dia ny volona antoko na le antoko izay tokony andraikitra voalohany ao amin'ilay antoko izany no mitondra manondro an'iny anarana iny rehefa maka ny hevitrin'ireo député lany tao amin'ny anarany mapary. Misy an'ilay fotoany Tapitra rahampitso rahampitso ny fotoana fany antoko mapary manolotra n'izany anarana izany amin'ny raikifotofetomantsy ao zany misy mapary 7 amin'ireo mapary ao dia misy nalana malika palitao lasa izy any amin'ny ASVM any fa mana be isany ASVM fotsiny izy amin'izay fananganan-tanana any amin'ny assemblée fa tsy mampiova mihitsy ny fahefan'ny mapary hoe manana député lany be dia be indrindra izay ny fanazavana. Tapitra rahampitso tokoa ilay 7 andro nolazain'ny fitsarana fomba ny lalampanorenana tao anatin'ny didy izay navoaka ny zoma lasa teo. Raha toa ka tsy tanteraka izany araka ny voalazan'ny fitsarana fomba ny lalampanorenana trany ao anatin'ny 10 andro dia tokony rosan'ny fametrahana fifanarahana politika andaminana ny krizy misy ireo rehetra voakasika izany. Samy miandry ny fivoaran'ny toetra iray izany ny rehetra ankehitriny.